Sotran'Andriamanitra lehibe ny antsika fatongavatsika eto amin'ny tapany hariva ny alahady dia mbola mamerina fiarabanantsika falibe zay mahitanao tonga eto izao hariva ny alahady izao fa vita mivavaka dia ifantoka amin'ny ten'Andriamanitsika. Jerisika zay voasoratra ho amin'ny bokin'ny Jeremia toko fahavalo amby telopolo dia eo amin'ny andininy fahaenina. Jeremia toko fahavalo amby telopolo dia ny andininy fahaenina ihany no voraisitsika amin'izao fotoana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary naka ny Jeremia ka nandatsaka azy tao amin'ny lavaka famorindranony Malky zanak'Andrina izay tao amin'ny kianja ny trano fiambenana, ary nampidininy tamin'ny mahazaka Jeremia ary tsy nisy rano tao amin'ny lavaka fa fotaka fotsiny ihany, ka dia nilentika tamin'ny fotaka Jeremia. Ito amin'ity andiny soratra masina anankiray ity ahitantsika Jeremia zay nalatsaka tao anatin'ny lavaka famorindrano ozy ny fitenenana eo amin'ny baiboly teto, zay tsy misy rano fa fotaka fotsiny ihany, ary dia niletika tao anatin'io fotaka io Jeremia. Ary raha ny filazan'ny baiboly dia ny vozony ihany sisa no tranga teo fa tena naletika tanteraka tao anatiny fotaka lavadrano ity mpaminan'Andriamanitra ity. Ny bokin'ny Jeremia toko valo amby telopolo manontolo ity dia miresaka manokana ny amin'ny faminaniana izay natongavany mpanjakany Babilôna anday ambabo ny firenen'ny Joda. Zedekia no mpanjaka tamin'izany fotoana izany, ary nanomboka naminany Jeremia ny amin'ny fahatongavan'io firenena goavana be io. Babilôna dia tsy firenena tsotra fa lazain'ny baiboly manao hoe ampira. Zany ampira zany tsy toe tahaka ny firenena malagasy fa fanjakana matanjaka, fanjakana lehibe, fanjakana mampiorohoro, toy ny Romana, toy ny Persiana, toy ny firenena maro samihafa zay niresana tamin'ny baiboly. Fanjakana vavety, fanjakana mampiorohoro, izany natao hoe Babilôniana. Andriamanitra dia niteny tamin'ny alalan'ny Jeremia. Jeremia dia tena mpaminan'Andriamanitra marina, tena avy amin'Andriamanitra ny faminaniana nataony nampafantatra mialoha tamin'ny Zedekia hoe ho avy tokoa ny mpanjakan'ny Babilôna aka n'ity tanàna ity. Fa izao no lazaiko aminao izy ity mpaminany ity tamin'ity mpanjakan'ny Joda ity manao hoe aza mandositra ianao, fa ekeo zay zavatra rehetra ataony. Taritiny moa anao izy dia mandehana anao taritiny, fa zany ozy izy ny afatra Andriamanitra fa ianao raha mandositra ianao ry Zedekia tena ho vonony ianao. Ty mpanjaka ty dia tsy nino fa Jeremia dia tena mpaminany marina. Ry havana, tanteraka tokoa ny faminaniana satria ny tena mpaminany marina dia tanteraka amin'ny fotoana rehetra naminaniny ny teny faminaniana nomen'Andriamanitra. Noho izany tonga tokoa ireto
ampira matanjaka pipiny olona kaldianina avy any Babylone. Dia efa niteny Jeremia asa misy mandositra na dia ray azy fa izany no afatra nomen'Andriamanitra fa nandositra mpanjaka Zedeka. Efa niteny le mpaminany fa ho faty ianao. Tamin'ny alina izy ozy ny Baiboly nandositra ary zao ny zavatra miseho a nasain'ny mpanjaka ny Babilôna no enjena ty mpanjaka ny Joda ty ary dia tratrany. Mety miverina ty izy izy dia nohitana verina mbola teo amin'ny tanànany Israely teo amin'ny tanànany Joda. Dia izao ny voasoratra ao amin'ny Jeremia 7:7 alefa ozy izy ny zanany roa dia vonoy eto anatriko izy mpanjaka ny Babilôna fa zava-dozy zany sera sy frère. Vonoina teo anoloan'ny mpanjaka ny zanaka ny mpanjaka roalahy. Avy eo potsiro ozy izy ny voamasony dia nipotsirina ny voamasony Zedeka mpanjaka anankiroa potsirina. Dia izao nolazain'ny Babilôna mpanjaka ny Babilôna manao hoe ravao ny tranony, ravao ny tempoliny, ravao ny manda ny tanànany teo. Dia noravany reto ampira reto tanàna ny trano mpanjaka nodorana avy keo. Dia hoento izy izy a makany Babilôna amin'izay reto la reto riavana. Raha mba nino ny teny izay nampitondrain'i Jehovah Andriamanitra ny Jeremia ity mpanjaka ity a tsy tradoza ohatr'izany. Ny olana eto dia tsy niaino ny teny izay nolazai ny mpaminany. Ry afana malala aty amin'ny testamenta vaovaontsika dia na dia nisy aza ny faminaniana natao amin'ny testamenta taloha dia tena nampitandrina be Jesosy ny makasika natao hoe mpaminany na ny atao hoe profety. Mateo 4:20 amin'ny 2:1 testamenta taloha dia mametraka Andriamanitra fa ny profeta na ny mpaminany dia nataon'Andriamanitra hitarika ny olon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny faminaniana izay avoaka ny vavany. Fa ny testamenta vaovao kosa dia mametraka tsara ny Baiboly fa ny olon'Andriamanitra tsy natao ho tariny teny izay aloka ny vavany mpaminany mila fitandremana. Fa ny Baiboly dia mampianatra antsika misy ny fanahy masina Romanina 5:4 dia ny fanahy masina natao hiteny, natao hitaridalana, natao hampianatra, natao hitarika ny olon'Andriamanitra ho amin'ny marina rehetra. Eo zany ilaina mamatatsika fiangonana ny amin'ny natao hoe fitariana. Fanahy masina ve ny mitarika sa mpaminany no mitarika? Ireto misy zavatra anankidimy tiako omenanao amantaranao amin'ny maha-olom-bavonjy anao fa misy ny fotoana fitariany fanahy masina anao amin'reto zavatra dimy reto. Findraindray noho ny tsy fatakaranao dia tsy fantatranao hoe ay fanahy masina zany mitarika zany. Ao amin'ny bokin'ny John 2:20 misy natao hoe miorooro am-panahy, zany hoe fanahy masina ihany io mitarika an'ilay olona fa amin'ny alalan'ny fomba fiteny hoe miorooro am-panahy. Ohatra andeha hivoyazy ianao, mbola tsy lasa, mbola tsy niainga akory ianao dia fa niororo ny fananao. Dikan'izany mitarika anao ny fanan'Andriamanitra, tsy tokony andeha hivoyazy ianao
fa misy zavatra miororam-panahy asa n'apôstôly toko 1:10 andiny 1:10 hatramin'ny 8:10 misy natao hoe malahelo am-panahy. Korintianina 2 toko 2 andiny 3:10 sy ny 2:12 tsy tafandry mandry ara-panahy fitarian'ny fanahy masina daholo. Tena matsiary mihitsy ianao hoe inona ary ny zavatra mitranga anatanàna fa tsy tafandry mandry aho. Misy zavatra tsy matafandry mandry aho, misy zavatra takany hoe mitarika anao. Fitarian'ny fanahy masina. Asa n'apôstôly 7:10 andiny 9:10 andiny 7:10 miresaka baiboly natao hoe taitra ara-panahy. La hoe taitra ara-panahy dia misy karazana zavatra manetsika. Fanahy masina manao fitariana amin'ny fomba maro. Asa n'apôstôly 8:10 andiny 5 andiny 9 misy natao hoe terem-panahy. Ry havana mila faminanina tsy tsinitsinina ny faminanina fa ilaina mitandrina ianao amin'ny maha-olom-ba vonjy anao. Raha fantatao ny asany taminany tato amin'ny testamenta vaovao, izy ireo dia lazain'ny baiboly fa natao ampahery fotsiny, natao ampirisika fotsiny. Ndao jerentsika vetivety Korintianina 1 ny toko 4:10 raisitsika vetivety azafady. Ray Korintianina 4:10 andiny 7 andiny 8 dia miverina ry amin'ny asan'apôstôly tsika toko 5:10. Korintianina 1 amin'ny agnaran'i Jesosy. Korintianina 1 toko 4:10 andiny 7. Jere tsara le asan'ilay mpaminany aty amin'ny testamenta vaovao amin'ny agnaran'i Jesosy. Fa izay maminany kosa dia miteny amin'ny olona ho fampandrosoana, ho fampirisina ary ho fampinonana. Izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra mampandroso ny tenany, fa izay maminany kosa mampandroso ny fiangonana. Mari tsara nisy petraky ny faminaniana rehetra aty amin'ny testamenta vaovao. Nisy milaza azy mpaminany. Tsotra Paul dia mampianatra manao hoe natao ampandroso izy, natao ampirisika izy, natao hitondra fampiononana. Dia rehefa tsy mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra dia voatarika faminaniana sandoka ataony olona ary dia mivary lavo amin'ny natao hoe tsy sitrapon'Andriamanitra. Asan'apôstôly 10:10 andiny 2:3. Asan'apôstôly 10:10 andiny 2:3 amin'ny agnaran'i Jesosy. Ary satria mpaminany Joda sy Silasy dia inona nataony? Nampirisika ny rahalahy tamin'ny teny maro izy ka nampahery azy. Izy ireo dia olona manana ny fanahy masina. Ny faminaniana nataony dia tsotra nampirisika sy nampahery ny fiangonana, fa izy tena mela ny fanahy masina hitarika azy amin'ny fitarian'ny fanahy masina rehetra. Dia raina ny tompo fa tsy voafitaka izy ireo. Ny testamenta vaovao ny asan'apôstôly betsaka ozy mpaminany tany Antiokia, anisan'izany ireto voalaza reto Joda, Silasy. Fireto tsy mitaritarika amin'ny fiangonana hoe misy mpaminany ao dia zao. Non, fa ny fanahy masina mitarika. Fa mampaminany azy dia nampirisika izy, nampahery izy, tondra fampiononana izy ho an'ny fiangonan'Andriamanitra. Dia raina ny tompo ry havana malala verintsika ry amin'ny Jeremia. Jeremia dia tena mpaminan'Andriamanitra marina, tena mpaminan'Andriamanitra marina. Ary dia ny teny mihitsy tamin'ny Zedeka izy hoe zao no afatra nomen'Andriamanitra. Ireo namanao reo sakaizanao ny taonanao, nalatsany tao anatin'ny onaony ianao dia nilaozany. Zay everinao ho tena namana, ho tena kamarato, ho tena sakaiza, mety amitaka anao ka andatsaka anao anatin'ny lavaka.
boky ny Jona toko faharoa andininy faefatra hatramin'ny fafito. Jona dia natsipy tao anatin'ny ranomasina dia nitataza ny baleine natrosana ary dia zao ny vavaka nataony ty mpanompon'Andriamanitra ty manao hoe tafalatsaka tao anatin'ny lalina indrindra. Amin'ny fisainana maha-olombelona dia sady ao anaty rano, anatin'ny kibony hazan-drano, to tsy misy hevitra intsony. Ry havana, misy tangana amin'ny fiainanao izay eritreretinao manao hoe tafalatsaka tena amin'ny lalina ianao. Tsisy hevitra intsony, zao ny fiafarako. Fa miperiva ity dia mampaheranao ao. Fa izay lavaka leta na latsanao, misy Andriamanitra eto, misy Jesosy eto, misy herin'Andriamanitra eto. Eto Andriamanitra androana anao fakagana amin'ny fiainanao, isitona anao na inona mety heverinao fa tsy vitan'olombelona, tsy vitan'Andriamanitra. Tafalatsaka ao anatin'ny lalina indrindra anao. Baiboly io miteny manao hoe zao satria malemy tena tafalatsaka tamin'ny farany lalina indrindra. Ny Jesosy teny ataony devoly dia hoe ovinanao no faty, ovinanao no faty. Fa izay dia nampahery azy dia niteny tany manao hoe izay tsy hainy dokotera, hain'Andriamanitra, izay tsy vitany vola, vitany herin'Andriamanitra, azon'Andriamanitra atao manangana anao androany amin'ny anaran'i Jesosy. Androana ny devoly ny vavahana izy ho an'ny tompony voninahitra nanao fahagagana tamin'ny Andriamanitra. Afaka nipetraka izy dia afaka nandeha izy. Mety mieritreritra koa ianao fa tafalatsaka ao anatin'ny lalina. Genesis 7, andininy 4:20, andininy 5:20. Dia ho Josefa tampitondra kapokany mpanjaka manao hoe rehefa tonga amin'ny fanjakanao ianao mba tsarovy re aho, avoay aho ato anatin'ity lavaka ity. Tena tsy mampino olona tary anatin'ny lavaka ny fonja farany ambany indrindra. Andriamanitra namoaka azy tao. Dia izao no lazain'ny Baiboly, Salamo 117:7, manala ny malahelo iala vovoka Andriamanitra ka mametraka azy amin'ny toerany mpanapaka. Za miteny aminao fa mity hariva ity, aoriny zava-dehibe ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao, famohan'Andriamanitra anao, dia tena apetraka Andriamanitra amin'ny toerana tokony ho isanao amin'izay ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Jona 2:20 amin'ny andiny 4:4. Hoy Jesosy tamin'ny Lazarosy tao anatin'ny lavaky ny fasana, ry Lazarosy zao aminao, mivoay ianao, mivoay ianao, mivoay ianao. Andre feo ihany koa ianao izay misy hery, misy fahefana hamohan'Andriamanitra anao anatin'ny fasana misy anao io. Satria le Andriamanitra ny Jeremia, le Andriamanitra nanatsotra ny tanany, tonga etakorondrano amin'ny hariva ity, andray ny tananao izy, anatsotra amin'ny tanana aminao izy, hamonjy anao izy, hanafaka anao izy, hanao fahagagana amin'ny fiainanao Andriamanitra androany. Ry havana, tena misy ny tanan'Andriamanitra. Isaia 7:20, andiny voalohany. Ino rozy izy Isaia? Ny tanan'i Jehova tsy vohy fa mahavonjy. Exodus 10:20, andiny 7 hatramin'ny 9. Ny tananao ankavanana Jehova tena malaza amin'ny hery. Exodus 10:20, andiny 2:20, 2:20, andiny 9. Ny tananao ankavanana Jehova manorotoro ny fahavalo. Goavana zany Joshua 4:4 amin'ny andininy 4:20. Raitsika kely Joshua 4:4 andiny 4:20. Joshua 4:4 andiny 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy, mba ho fantatry ny firenena rehetra ambony tany fa ny
mahery fa mahery ny tanan'i Jehova ary mba hatahorana ny Jehova Andriamanitrareo mandrakizay. Zany hoe lay asa taony tanan'Andriamanitra aminao amin'ity hariva ity, ny anafananao, ny amonjenanao, ny anasitranananao, dia napetraka Andriamanitra fahatsiarovana mihitsy eto foibe akoron-drano fa misy tanan'Andriamanitra eto. Fantatry ny firenena rehetra, fantatry ny vahoaka rehetra, fantatry ny malagasy rehetra fa eto ny tanan'Andriamanitra. Ovenareo azafady. Ezekela 3:7. Tanan Jehova ozy dia nahery tamiko, tanan Jehova nahery tamiko. Aoriny ty Toriteny lazaiko aminao ty, tsy ny devolontsona hery aminao, tsy ny devolontsona hery amin'ny tokantranonao, fa ny tanan'Andriamanitra indray ahery eo aminao. Mpanjaka voalohany 2:9. Tanan Jehova dia tao amin'ny Eli, dia niazakazaka izy, dia nidepasy aniaba mpanjaka. Tsy mampino zany, iaba mpanjaka ambony soavaly, fa Eli dia mandeha tongotra. Fa ny tanan'Andriamanitra dia tao amin'ny Eli, dia afaka nandeha aingana izy. Alleluia. Rehefa ao aminao ny tanan'Andriamanitra dia ataon'Andriamanitra lasa lavitra ianao, tena ataon'Andriamanitra lasa lavitra ianao. Ho voninahitra Andriamanitra, mirary soanao zay efa tamin'ny rahalahy amin'ity hariva ity, ho ao aminao ane ny tanan'Andriamanitra. Sodranao ane izany e. Dia ozy ty olona anankiray ny Toriteny, zao teneny manao hoe zaho ozy pastera malahelo fa pastera ane ozy tena manosona. Rehefa ny Toriteny izy dia manosona fa tranga misy zany. Fa izay omeny ianao teny amin'ny sodrananao izay, ho ao aminao ane ny tanan'Andriamanitra. Asan'ny apôstôly 2:20. Tanan'ny tompo nomba azy ireo. Sodrano izany, tanan'ny tompo aneombanao, tanan'ny tompo aneomban'ny tokantranonao, tanan'ny tompo aneomban'ny Jesosy mamonjy foibe akoron-drano. Petera 1:5. Manetetena mba ny tana maherin'Andriamanitra mba hanandratana anareo amin'ny fotoan'andro. Ho asandratry ny tanan'Andriamanitra ny enjirary avy amintsika, dia ho ataon'Andriamanitra izany manomboka amin'ny herinandro, manomboka amin'ny herinandro amin'ny fiainanao, manomboka amin'ny herinandro amin'ny asanao, manomboka amin'ny herinandro amin'ny anaran'i Jesosy. Izao ny teny nataony mpaminan'Andriamanitra. Mpanjaka 2:9. Resitsika kely sisa dia tapitra ny roko. Mpanjaka 2:9. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary io ny lehilan'Andriamanitra taiza no nalatsany dia natorony azy nalatsany, ary Elisa nanapaka hazo ka natsipiny teo dia nitsikafona ilay lela famaky. Taiza no nalatsany, taiza no nalatsanao, lavaka manahoana ny misy anao, fotaka manahoana ny misy anao, tany maizina manahoana ny misy anao tonga eto, fonja manahoana ny misy anao tonga eto. Fa na taiza na manahoana ny zavatra nataony devoly teo amin'ny fiainanao, fotoana ty hariva ity, ho avoaka n'Andriamanitra anao, ho avoaka n'Andriamanitra anao, ho avoaka n'Andriamanitra anao, ho avoaka n'Andriamanitra anao androany. Mika 7:9. Aza mifaly ary fahavaloko, fa na dia lava za dia hiarina indray, na dia lava za dia hiarina indray, na dia lava za hiarina indray. Salamo 5:2. Mahafinaritra be ity boky ny Salamo ity. 2:2. Amin'ny anaran'i Jesosy dia nampakatavy tao amin'ny lavaka fandringanana izy, eny tamin'ny fotaka mandrevo, ary naboitra ny tongotro eo ambonin'ny vatolampy izy ka nampijoroa, nampakatra.
amin'ity hariva ty dia ho ataon'Andriamanitra aminao zany. Tsy Jeremia ihany no apakarin'Andriamanitra atao anaty lavaka, fa ianao zay mahatsiaro tena fa tena tafalatsaka, fiainana tafalatsaka, tokatao tafalatsaka, fiainam-pana tafalatsaka, ampakatanao an'y Andriamanitra androany, ampakatanao an'y Andriamanitra androany. Dia zany no voalaza ao amin'ny 15 na nisy firambo avao dia eo amin'ny vavako izy dia fideranan'Andriamanitsika marina hita sy atahotra ary atokan'i Jehova. Zany hoe aoriny ny asa magaka ataon'Andriamanitra ny fiainanao amin'ity hariva ity, pololotra amin'ny vavanao ny fiderana sy ny firanan'Andriamanitra. Mahafinaritra anie zany. Aoriny ny fanafan'Andriamanitra anao, fisotoman'Andriamanitra anao tao anatin'ny lavaka mangitsikitsika zay nandatsamy devoly anao, dia manomboka iry anao androany. Alleluia. Eo amin'ny 15 zao valaza manao hoe anomboka hevitra anao amin'izay Andriamanitra, tsy ho adin'Andriamanitra itsony anao manomboka androany hariva, fa hevitra anao amin'izay Andriamanitra, hevitra ny fiainanao amin'izay Andriamanitra, hevitra ny hoavinao amin'izay Andriamanitra. Zao nambara 17 na ory sy malahelo azao ny tompony mihevitra ao, ny tompony mihevitra ao, Andriamanitra hevitra anao manomboka androany hariva. Jeremia 7:20 manana hevitra zay heverana anao izy, hevitra tsy tondra losa fa fiadanana, anomeanao farany misy fanantenana, riavana feny tena tafakatra tao anatin'ny lavaka Jeremia. Iza nanao an'izany? Andriamanitra no nanao an'izany. Raha raisinao tsara ny fanambarana Toriteny ataona efatra amin'ny rahalahy eto amin'ity fiangonana ity, garantinay fa ho tafavoaka ianao, tena ho tafavoaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo 5:7 nitondra azy ireo ny voaka izy, hoentin'Andriamanitra ho tafavoaka ianao. Zao nda toko 10:7 ny ondriny dia hoentiny voaka, satria anao ondriny Jesosy, tena lehilahin' Jesosy, vehivavin'i Jesosy ianao, dia tiany anao tsy petraka ao amin'ny lavaka misy anao, ho avoaka amin'izay ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Betsaka anke nanaovan'Andriamanitra zany asa zany eto, afaka ninan zany vetsika. Alady herinandroany lasa misy renim-pianakaviana anankitelo tonga teto. Ny vavaka nangatahany zareo ho an'ny zanany vavy tapakalalan-drà tamin'iny herinandro iny, dia voany AVC tamin'ny partie gauche dia nalemy tanteraka izy, dia nibatapatahany izy, tsy afaka nadetsony. Tonga reo renim-pianakaviana reo tato tamin'ny alady maraina nangataka vavaka teo, dia nanomboka tamin'ny herinandro dia ny vavaka ho an'io anabavy foana zay, fa tena nalemy izy, tena nalemy. Fa hoentiko miteny aminao hoe misy Andriamanitra eto. Ove anabavy mioro mba mitsangana kely nge raha izy, ove sera mioro mba mitsangana sera, mandeha nyto alo hitanao, hita nalemy ty anabavy ty, tena natsangany Jesosy, mandeha sera eto, patapataina nalamy ho an'Andriamanitra ny voninahitra, tsangana malemy eto akoron-drano, tsangana malemy eto akoron-drano ho an'ny tompony voninahitra. Tiako hitany ray aman-dreny ianao fa tena misy vavaka ataon'ny ray aman-dreny eto. Alleluia. Mazo terana amin'izay ianao, fa nalemy ty anabavy ty. Nisy olona nalemy niaraka taminy dia nanontany ny rahavaviny, manahoana ny zandrinareo, fa nenay zao mbola malemy, ziska maintenant mbola malemy, fa izy natsangany Jesosy herinandro fotsiny. Tsy mpivavaka tamintsika izy, vao manaraka. Jesosy dia manao fahagagana eto. Misy olona isorony Jesosy anaty lavaka,
ho apetany amin'ny toeram-boninahitra dia ho iaho hoe ho ataon'Andriamanitra aminao anay izany, ho ataon'Andriamanitra aminao anay izany. Vavaka ho anao zahay mirahalahy amin'ity hariva ity, izay nataon'Andriamanitra tamin'ny hafa ho ataon'Andriamanitra aminao ihany koa. Ninona ny karazana toe-javatra misy amin'ny fiainanao mety tena mampangoritsina anao, mampamoivoy anao, tsy ahitanao fanafana itsony. Eto Jesosy amin'ity hariva ity, eto Andriamanitra amin'ity hariva ity. Raha marary anao, apeto mifaritra marary anao ny tananao, fanindry anao Andriamanitra androany, kasikanao Andriamanitra androany, resy ny asa amin'ity voly, resy ny ozona rehetra, tapana izany amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ho lazaina fa vehivavy afaka sy lehilahy afaka anao amin'ny anaran'i Jesosy.